Amaranantsika ny fotoana amin'ity ariva ity dia ny taranja volleyball izany fankalazana ny tsingeritaona ny VBCD fa mialohan'ny tena isarahana namanambola-tiana dia azadino fa ao anatin'ny gazety malaza rapitso dia misy ny pejy manokana iresahana ny Makidy Madagasikara sy ny manodidina rehetra ity ikanina 13:10 izay ataontsika ity. Ya, hanasananao ny fividianana izay gazety ijerena mikasika ny Makidy Madagasikara izay ny taranja volleyball moa zany ny club ny VBCD izay mankalaza ny 10 taona ny amin'ity taona ity ary dia misy ny hetsika izay karakaran'izao manodidina an'izay izay fanadidina izay ihany koa no entina marana tanteraka ity fandarana ity entina isaorananao ihany koa tany etrokatrano tany nahatra an'izay rehetra amin'ny farany dia metrahana ny veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Veloma izay natao tao amin'ny CMS Soanerana ny sabotsy torakandro teo ary nentin'ny ekipan'ny VBCD volleyball nanomboka ny fankalazana ny 10 taona ny tsanganany. Samy tonga ny ara-mifaly tao avokoa moa mpilalao ndray aman-dreny ary mpitantana eo amin'ny tontolon'ny volleyball malagasy. Marina fa tao anatin'izay 10 taona ny tsanganany izay dia maro ny vokatra efa azon'ny VBCD. Mampiavaka ny kluba ny fampiroboroboana ireo taniketsa izay andimbo-toerana ny zokony. Ananany avokoa araka izany ireo sokajy taona misy rehetra na eo amin'ny sokajy zazalahy na ny sokajy zazavavy. Tanjona goavana ho an'ny VBCD amin'izao taona fankalazana izao ny ho tompon-daka nasionaly eo amin'ny sokajy senior lahy sy vavy. Ny tanjona ho an'ny VBCD zany amin'izao fankalazana 10 taona izao dia ny mba hahatonga ny ankizy amin'izay ho champion na ny lehilahy na vehivavy. Zay zany aloha no dingana eritreretinay raha hoe nitaizan'ilay ankizy hatrany amin'izy vao nianatra nanao baolina izay 10 taona aty aoriana mba misy tandrona izay zany mba haka ny titre national zany izay eo amin'ny lehilahy na vehivavy. Ho any amin'ny sokajy zandro kosa inona ny programa an'asa hoe entina hikolokoloana an'ilay taniketsa an'ilay zokony? Programa an'asanay eo amin'ny taniketsa ny anay zany aloha voalohany indrindra le slogan ny VBCD le hoe éducation de discipline performance dia fitazana aloha zany maha-olona anazy mba olona hianatra tsara anazy mba olona mba tokony hianatra ny ankizy dia tezaina koa izy ao amin'ny voly mba hay voly dia tianay zany din'izao ilay ankizy dia fampianarana koa hoe amin'ny fanaovana voly misy tanjona ohatra ny fianarana mba ho tonga ho joueur mba ho any amin'ny équipe nationale izy rehefa lehibe. Ankoatra ny fampianarana ny taranja volleyball dia anisan'ny mahasarotiny ny tompona andraikitra ao amin'ny club ny fianarana aratovin'ny mpilalao tsirairay. Tsy afa-misaraka mantsy hoy ireo mpitantana ao amin'ity club ity ny fifehezana amin'ny fanatanjahantena sy ny fahaizana any an-dakilasy. Tsy adino ihany koa nefa ny fametrahana ny lalàna amin'ny feny club mba ahazahoana fahombiazana.